ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba-tika ry havako malala hatrarety ratsinainy ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny boky ny tantara faharoa toko faharoapolo andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahasivy. Tantara faharoa toko faharoapolo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy aminaran'i Jesosy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema teo amin'ny tranon'i Jehova teo alohan'ny kianja vaovao ka nanao hoe: ry Jehova Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra ny an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasaka anao. Ry Andriamanitra io, tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teto anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranak'i Abrahama sakaizanao? Ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao sady nanao hoe: raha manjoanay ny loza na sabatra na fahamalina na arety mandingana na mosary ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao zahay, fa nanaranao no amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay dia iaino ianao ka hamonjy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, ity tantara tom-piatanantsika ity dia ampahany amin'izay nitranga tamin'ny andron'ny Josafata mpanjakan'ny Joda. Josafata dia nitondra ny fanjakan'ny Joda nandritra ny 5 taona ary azo lazaina ho lamina ny fanjakana tamin'ny andron'ity mpanjaka ity. Malemy fanahy izy ary olona tia fihavanana. Hitantsika eo amin'ny tantarany amin'ity toko faharoapolo toko faharaiky amby roapolo ity alokelin'izay aza ny tantarany Josafata. Mampianatra antsika ity tantarany Josafata ity afaka malala ny hoe zava-dehibe ny fanapahan-kevitra ametraka ny fiainana sy ny fitondrana eo am-pelantaran'Andriamanitra. Manahoana ny fiainan'ny firenena satria moa ao anatin'ny fetim-pirenentsika, manahoana ny fiainam-pirenena izay apetraka eo am-pelantaran'Andriamanitra. Raha toa ka mamaky ny andininy vitsivitsy meloa ity zay vakintsika ity, tsika ry havako dia ahita lafin-javatra maromaro fa ny fiainam-pirenena izay ankinina amin'Andriamanitra dia fiainam-pirenena mivoatra. Mivoatra na mihatsara na koa manaiky hihatsara na manaiky ho hatsaraina ny firenena izay mivavaka. Ary io no mampiavaka, isan'ny mampiavaka ny firenena mivavaka na ny fiarahamonina mivavaka dia tsy vitany hoe manaiky ho ahitsy ihany izy fa mijoro ho mpanitsy mihitsy koa aza amin'ny fotoana maro. Eto dia ny fanitsy indrindra amin'izany hoe firenena manaiky ahitsy, manaiky ho tezaina. Firenena manaiky hiala amin'ny lalan'ny ratsy, hizotra amin'ny lala marina, zany ny firenena izay mivavaka. Raha toa ka nifidy an'i Josafata ho mpanjaka Andriamanitra, nametraka azy ho mpanjaka tahaka ny rainy Asa na tahaka ny zanana teo aoriana i Jehorama, dia ny zavatra hitranga dia nihazakazaka Josafata namboatra ny fanjakana, namboatra ilay firenena. Ary izany fanamboarana ny firenena zany dia tamina teza anankiroa lehibe ihany. Teza anankiroa lehibe ihany no nirona ny fanamboarany Josafata ny firenena. Voalohany indrindra dia ny famerenany amin'ny laoniny ny ataontsika hoe fahamarinan'ny fitsarana. Ny nahamaika an'i Josafata dia ny fahamarinany atao hoe fitsarana. Ary ahoana no fomba nanamboaran'i Josafata ny fahamarinan'ny fitsarana, ahoana ny fomba namerenany Josafata ny fahamarinan'ny fitsarana? Tokony hazava fa ny foto-kevitry ny fitsarana aloha ny voalohany, ny lalàna nge eo ihany, fa ny lalàna tsirairay avy dia samy manana ny fanahiny. Misy ny fanahiny atao hoe fitsarana na ny fanahiny lalàna. Ny lalàna tsirairay dia fantatry ny mpahay lalàna rehetra fa misy dikany ny lalàna. Tsy hoe soratana fisoratana ny lalàna fa misy fanahiny, misy fototra
ijoroany ny lalàna ary zay foto-kevitra ijoroany lalàna zay dia mety ho fahendrena, mety ho fahendrena neti-paharazana, mety ho fahendrena avy amin'ny soatra masina, mety ho fahendrena maha olombelona fotsiny, mety ho civilisation nolovana avy amin'ny kristiana avy amin'ny lafin-tsahatra maro samy hafa. Misy zany ny fanahy ny atao hoe lalàna fa tsy hoe soratana fesoratana hoe nahoana moa isika no manao ity lalàna ity na hoe inona ny dikan'ity lalàna ity. Josafata tsy namorona lalàna vaovao tsy akory fa ny lalàna zay efa nisy teo amin'ny firenen'ny Joda hatramin'ny andron'ny Abrahama ihany na ny marimarina kokoa hatramin'ny andron'ny Mosesy no lalàna zay nampiasain'ny Josafata ary nasain'ny Josafata hiaina ny fiarahamonina. Fa lay fanahin'lay lalàna kosa, ny fanahin'ny fampiarana lay lalàna de no amafisin'ny Josafata. Anankiray am'ireny de izao zavatra roa hoy Josafata manao hoe ny lalàna de tsy natao hahafaly ny olombelona akory. Ny lalàna zay nomen'Andriamanitra na ny fitsarana zay ataon'ny mpitsara de tsy fitsarana natao zay ampifaly ny olombelona akory fa natao ampifaly an'Andriamanitra. Zany hoe ndraindray mantsy ny hitantsika dia fitsarana matetika ao amin'ny testamenta taloha zany aty amin'ny bokin'ny Joda indrindra moa fanjakana avaratra aty amin'ny fanjakana Joda indrindra moa fanjakana avaratra dia ndraindray lay fanjakana mitodika lay fitsarana mitodika ny amin'ny olombelona ka ndraindray manao zay hafaly ny olombelona ary dia rehefa manao zay hafaly ny olombelona ny indrindra ny mpanjaka na ny mpitondra na ny mpanakarena na tahaka izany ny fitsarana de manjary fitsarana miangatra izy. Ary izay ny zavatra nitranga tamin'ny andro talohan'ny Josafata. Lay fitsarana dia fitsarana miangatra ary fitsarana miangatra de fitsarana zay tsy mitodika zany am'izay tena maha izy azy fa mitodika am'izay mety ho mahafinaritra ny olona na io fitsarana mety ho etan'ny fihetseham-po fotsiny tahaka ny fitsaram-bahoaka zay mety ho hitantsika eto ambonin'ny tany am'izao andro zao hoe etan'ny fietanam-po, etan'ny tsy fampin'ny fanadiadiana fa etan'ny izay mety ho onjam-piainana ny fitrangan-javatra fotsiny ihany dia na koa mety hoe taniny ataontsika hoe fitondran'ny mety miandany amin'ny mpanakarena sy ny mpanambola fotsiny ihany arak'izay mety mitranga amin'ny firenena maro dia eo zany no manitsy ny soatra masina hoe amin'ny alalan'ny ty boky tantara ity hoe ny firenena zay hoentin'Andriamanitra, ny firenena mivavaka de firenena manao zava-dehibe ny fahamarinan'ny fitsarana ary marina zany fitsarana zany rehefa mitodika amin'Andriamanitra. Ny fisainana dia fisainana mitodika amin'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny toko faha 21 hoy izy manao hoe tandremo zay ataonareo mantsy mpitsara sy ny fitsarana mihitsy zany. Tandremo zay ataonareo fa tsy ho an'ny olona no hitsaranareo fa ho an'ny Jehova sady momba anareo ao amin'ny fitsaran'i Jehova. Zany hoe raha ohatra ka anompoka na manompoka manamboatra ny fiarahamonina ry havako isika de manompoka isan'ny fototra ny famerenana ny laony ny fitsarana ho fitsarana marina. Ahoana ny fomba hananana fitsarana marina dia ny fahatserovana fa an'Andriamanitra ny fitsarana ary tsy manao zay ahafaly ny olona isika ny mpitsara fa manao zay ahafaly an'Andriamanitra. Ary ny faharoa lehibe zay mampiharihary mahazava-dehibe ny fitsarana ho marina dia tsy mitsara ho an'ny olona hoe tsy hoe mitsara ho an'ny olona ihany fa tena mitsara ho an'Andriamanitra mijery zay mety amin'Andriamanitra tsy hoe zay mety amin'ny olona ihany fa tena zay mety amin'ny Andriamanitra. Fa ny faharoa lehibe de zao koa ny fomba hanamboarana lay fitsarana de ny fanahin'ny fitsarana de zao lay fahatokina ny fomba an'Andriamanitra. Be dehibe ny ravako manala betsaka ny mpitsara matahotra an'Andriamanitra fa ndraindray matahotra koa ny olona, matahotra ny asa, matahotra ny lafin-javatra maro samy hafa zay tsy mora tsinona ny asan'ny mpitsara fatatsika zany. Zay mahatonga ny Josafata nanao zava-dehibe ny hoe tsy misy fiarahamonina azo iainana nge, tsy misy toe-karena afaka mandeha araka ny tokony ho izy nge, tsy misy sosialy araka na de ny fanabeazana io na sosialy io na inona rehefa tsy mandeha araka tokony ho izy ny fahamarinana Josafata
de zao tsy milamina ny firenena, manjaka ihany ny fahantrana ary manjaka ihany ny fahorim-bahoaka. Dia eo zany ny fiantoboa ny fanarenam-pirenena dia ny fitsarana, ary anankiray am'rena de ny fampahirezana ny mpitsara. Eto an de Josafata dia nampahery ny mpitsara, izy tsy teny manao hoe aza matahotra ianareo fa zaham-panjaka de hiaro anareo, aza matahotra ianareo fa zaham-panjaka de hijoro hiaro anareo, tsy zay loatra. Fa hoy Josafata manao hoe Jehova momba anareo, zany hoe mijoroanareo amin'ny fahamarinana, fa Andriamanitra ny miaro anareo. Mafy ny fijoroana amin'ny fahamarinana anatin'ny fitsarana. Fa i Josafata dia nanome toky sy nampahery mihitsy ny mpitsara hoe Andriamanitra ny miaro anareo. Ny olombelona mety ho manapetra avokoa, ny olombelona na de ny mpanjaka aza de mety ho manapetra ary mety ho tsaraina koa aza araky ny tenin'ny Josafata, fa Andriamanitra no ny tena mpitsara marina ary miaro ny fitsarana, miaro zay rehetra mpitsara mandeha amin'ny fahamarinana sy matahotra an'Andriamanitra. Dia ndira voalohany am'izay hoe fanarenana zany de avako malala fanarenana ny firenena, dia raha ny bokin'ny Josafata zay mofinaina ao atsika anio dia ho tsika hoe ny fahamarinan'ny fitsarana. Fa ny faharoa zay zava-dehibe tamin'ny Josafata dia ny fanamboarana koa ny fivavahana, fanamboarana ny fivavahana. Josafata de resy lahatra fa zava-dehibe koa ny fivavahana, indrindra ny fivavahana mazava ho azy. Ary tsy nitodika tamin'ny mpitsara ihany Josafata, fa nitodika tamin'ny mpisorona. Ary efa nitodika tamin'ny mpisorona izy dia nampatsiaro ny mpisorona mahazava-dehibe ny andraikiny, mahazava-dehibe ny adidy zay miandry azy. Tsy tokony andronotsika rehefa ko malala fa ny fivavahana na ny finoana dia isan'ny manefy ny maha olona ny olona araka ny tokony ho izy. Ny fivavahana de fitaovana marina fa hoe ny fivavahana de fifandraisantsika amin'Andriamanitra, zay tsy editsika hevitra. Fa io finoana io fivavahana io zany dia amin'ny lafiny anankiray marina fa tsy fitaovana izy fa fiainana, fa na izany aza dia tonga fitaovana eo ampelantanan'ny tompo mba hanefenantsika aolom-banona tsika ny fivavahana, arakarak'izay inotsika ny toetratsika, arakarak'izay fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny toetratsika. Raha toka mino Andriamanitra fitiavantsika io Martin Luther de izao mino Andriamanitra mamela heloka de manjary olon'ny famelan-keloka sy ny olon'ny fitiavana. Fa raha mino an'Andriamanitra masika isika sy mpitsara de olon'ny fitsarana ary mety olon'ny fanameloana ihany aza. Zany hoe arakarak'izay inonao, satria nanao toriteny izy tany amin'ny taona 320 raha tsy diso volana martsa izy io, de nanao toriteny izy manao hoe le niainga tamin'ny tenin'ny Jesoa tongava aminao arak'izay inonao, zany hoe izay endriky Andriamanitra nanao marina koa, zay toetra an'Andriamanitra, izay maizy an'Andriamanitra inonao no manjary ho toetranao sy toetra isehoan'Andriamanitra aminao. Raha mino anao fa Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra tompon'ny voninahitra no miona aminao no inonao, de hiariary aminao ny voninahitr'Andriamanitra raha araky ny hevitry Martin Luther. Fa raha ohatra ianao ka mino Andriamanitra mpanasazy, mino Andriamanitra masika, zay mety ho toetra an'Andriamanitra mpanasazy amin'ny testamenta taloha, Andriamanitra izay tsy mahazaka ny faharatsiana, zay toetra an'Andriamanitra tokoa zany amin'ny testamenta taloha, dia ho izay koa no toetranao, itsehoan'Andriamanitra aminao. Raha inonao Andriamanitra fa fitiavana fa fahasoavana, de Andriamanitra fahasoavana ny miona aminao. Hoy ity mpitondra fivavahana sady mpanisy fivavahana ity. No zany de zao rehefa koa malala, ilay Josafata zany de resy lahatra, fa ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra de mivoatra ihany koa arakaraka ny toetrandro, arakaraky ny fiarahamonina. Andriamanitra tsy miova ho maly sy ny ary mandrakizay, fa ny olombelona miaina eto ambonin'ny tany zay fehezin'ny fiovana. Ny fiainan'ny olombelona de feheziny atao hoe fiovana. Ny lalàna ny zavaboary de feheziny atao hoe fiovana. Ny atao hoe fiovana de izao mandaitra aminy ny fotoana. Ny zavatra hitanao maly de tsy zavatra hitanao anio intsony, ary mety miova isaky ny arivo-taona na raha tapitrisa-taona. Mety tsy hitantsika fotsiny lay fiovan'ny zavaboary, satria tsika 70 taona 80 taona ny fahatezan'ny fiainantsika, fa raha ohatra ka mahita raha jerena ao anatin'ny anetsin'ny taona na napitrisany taona de ho hitanao fa miova zao rehetra zao.
noho zany de fezin'ny fiovana mihitsy zany ny zavaboary mandaitra amy zavaboary ny atao hoe fotoana dia ao anatiny zany fiovaovany zany koa de mety miova ny olombelona miova ny toe-tsaina mazava ho azy mivoatra ny toe-tsaina mivoatra ny fahatakarany olona amy zavaboary sy ny manodidina azy mazava ho azy tsy hitovy ny fahatakarany olombelona ny zavaboary tany amy 2 taona lasa sy am'izao andro ankehitriny zao satria mivoatra ny fahatakarany olona ny zavaboary mivoatra ny fahafantarantsika ny manodidina atsika mivoatra koa ny fiainatsika sy ny zavatra ilayntsika rakaraka ny zavatra mitranga de mety hivoatra koa ny fomba fifandraisantsika na ny marimarina kokoa ny fanompoantsika n'Andriamanitra tsy miova ny finoantsika Andriamanitra de fitiavana fa lay endriky ivelany lay liturjia mety miova lay toe-po tia an'Andriamanitra tsy miova ao anatin'ny mpino fa izao mety mivoatra ny endriky isehony lay fanompona an'Andriamanitra arakaraka ny toe-javatra maro samy hafa no ivoarany zany betsaka nitatsika eo anatin'ny fiainam-piangonana ny fomba-piangonana arivo taona lasa tsy ho fomba-piangonana am'izao andro zao mihitsy ary azontsika antoka fa tsy ho zay afaka 2 taona raha tsy mbola tonga Jesoa ekentsika fa tena nataon'Andriamanitra mety iova mihitsy ny fiainan'ny fiangonana mety iova ny endriky ny fanompona isan-karazany tsy misy endrika fanompona hoe marina tsy miova mihitsy mandritra ny 2 taona zany betsaka ny zavatra miova mazava ho azy fa na inona kosa nefa miova ao anatin'lay fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra de Andriamanitra tsy miova Andriamanitra tsy miova ary zay Andriamanitra tsy miova zay no tsy driny Josafata eto hoe nao Andriamanitra tsy miova fa izahay ny ova ary rehefa niova zahay de izao novan'ny fiarahamonina izahay novan'ny fahotany zahay tena nalavitra anao zahay de izao miverinao amin'Andriamanitra indray zahay miverinao aminao zahay rehefa manamboatra ny firenena rehavako malala isan'ny fanamboarana ny firenena ny fanamboarana koa ny fivavahana ary io fotoanan'Andriamanitra ny karazana fantsiana sy fanamboarana maro samihafa rehavako malala ny fivavahana ny fanamboarana rey dia asan'Andriamanitra Andriamanitra mitondra zany amin'ny fotoanany sy ny fantatr'Andriamanitra mampety azy eto ary Josafata io tsika teo rehefa namboatra ny firenena nanarina ny firenena izy de nanarina zany tamina lafin-javatra anankiroa mazava tsara de izao ny fivavahana sy ny lafin'ny fitsarana ary toa araka madiva marantsika hoe nanahoana ary ny fanamboarany Josafata ny fivavahana nazavata amintsika teo ny fanamboarany fitsarana fampahirezany mpitsara ny fanomezany toe-tsaina na lay fanahiny lay fitsarana mihitsy hoe an'Andriamanitra io tsara ho amin'ny fahamarinana fa ny faharoa de zao lay fivavahana ahoana no nanamboarany Josafata lay fivavahana ka nampiavaka lay fanahiny lay fivavahana ny voalohany indrindra de hitatsika amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahasivy ray manontolo de naorony Josafata tamin'ny vavaka mety ho tsy de mahazatra loatra itsika tsy amin'ny testamenta vaovao de efa zatra natao hoe vavak'olo-tokana vavaka ataon'ny olo-tokana hoe enao de afaka manatora an'Andriamanitra samyrery enao de afaka miresaka amin'Andriamanitra fa ny testamenta taloha de tsy zay loatra testamenta taloha dia amin'ny alalan'ny mpisorona ny olona no mivavaka zany hoe manatona sorona manatotra sorona de ny mpisorona no alalan'ny olona amin'Andriamanitra ny sorona no karazan'ny fitaovana koa hoentina manatona an'Andriamanitra fa manomboka eto amin'ny bokiny ity tantara ity tantaran'ny Josafata de mivavaka rery Josafata tahaka ny Solomon lay fanamboarana lay firenena zany de fampandraisany amin'ny lafiny ara-pivavahana de fampandraisany Josafata andraikitra ny mpino hoe enao tsiraray avy io de afaka manatona an'Andriamanitra pelo lalana ireo mpanitsy fivavahany taonjato fahenina folo zany Josafata eto pelo lalany testamenta vaovao mihitsy Josafata eto pelo lalana ny tenin'ny Jesoa manao hoe mandehany anao de midiro amin'ny efitranonao mangingina de Andriamanitra zay ao mangingina no amaly anao amin'ny mangingina satria mahita anao amin'ny mangingina izy zany rehavako malala de isan'ny zava-dehibe Josafata zany eto de nanome toerana nampatsiaro hoe zava-dehibe ny fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra tsy ny fifandraisan'ny firenena ihany
horesahany oriny ray fa ny fifandraisany tsirairay zany hoe za zany ianao zany isiky zany de tokony ianana fifandraisana manokana amin'andriamanitra fa ny fifandraisantsika manokana amin'andriamanitra de miantoka ihany ko ny fahatsaran'ny fiainan'ny fiarahamonina ndraindray mantsy ravaka koa malala ataontsika io zava-dehibe ny vavaka iombonana fa tsy ataontsika io zava-dehibe ny vavaka ny tsirairay ho an'ny firenena mety rehefa mivavaka ho an'ny firenena de indraindray la imbonam-be ao anatin'ny fitoam-pivavahana anaty fiangonana iny ihany no ataontsika fa rehefa mivavaka mitokana ny olona de mahalana mivavaka ho an'ny tenany ihany izy na mivavaka ho an'ny ankonany ihany izy rehefa mivavaka rery ao anaty tokantranony amy toeram-piasana fa eto Josafata dia mampianatra antsika fa zava-dehibe ny vavaky ny tsirairay ho an'ny firenena ohatsika manao hoe lay fanitsina sy lay fanamboarana de fametrahana ilay firenena amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaky ny tsirairay vavaka zava-dehibe havana ny hoe fanarenana ny firenena manomboka amin'ny fanolora tena ny tsirairay avy fa ny faharoa le votoatin'ilay vavaka dia fanekena ny sitrapon'andriamanitra sy ny fahefan'andriamanitra betsaka ke ravaka malala ny vavaka atao an'ny firenena betsaka ny mety ho vavaky ny mpanjaka hitatsika eo amin'ny testamenta taloha betsaka ny karazana vavaka hitatsika etseroa fa move vavaka mametraka n'andriamanitra amin'ny toerana tokony isy azy de malitsika hoe eny tokoa fa izao manahoana ny ainana azy am'izay ary mametraka lay vavaka io am-pianataran'andriamanitra isika manaiky ny fahefan'andriamanitra isika eo anivon'ny firenena sy ny fiarahamonina fa move ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika ny fametraran'andriamanitra ho tompon'ny fahefana eo amin'ny fiainantsika Josafata tena nanao zany Josafata de namafa ny tenany mihitsy aza tamin'ny lalan'ny fanetretena ka nametraka zany fahefana zany ho teo am-pianataran'andriamanitra mazava ny teny manao hoe eny ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jetilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasakana anao rehavako malala finoana nke zany rehefa manarina firenena isika de manarina firenena amin'ny alalan'ny vavaka fa rehefa manarina firenena koa isika de ilaina ny ametrahantsika ny fahefana rehetra eo am-pianataran'andriamanitra tsy zakany toetsaina ataontsika hoe mety metreritra ny olona hoe aiza koa zany isika zay efa masaky ny atao hoe laïcité tsy sy fandraisany amin'ny laïcité mihitsy zany laïcité nge zavatra toetsaina etsy afaka manao an'izany daholo nge tsy afaka manao an'izany nge na niza ndraikitra na isika na iza mpitandrina na hainao tsy mpitandrina na hainao mpitondra fanakana na hainao mpampianatra afaka manaiky ny fahefan'andriamanitra mandrakariva ianao amin'ny anaran'ny tenanao manokana tsy voatery hoe andeha andrafitra lalam-panorenana manokana na andeha andrafitra fotom-pisainana manokana andrafitra programa manokana ka anao hoe an'andriamanitra ny fahefana zay no antsoina hoe teokrasia tsy de zay loatra nge tsy de zay loatra na ny fantsipy na i Calvin tsy nanao ny teokrasia tsy nanao an'izay loatra izy fa ny sarahany tsara hoe ity dia tena fahefan'andriamanitra avokoa na ny fiangonana na ny firenena na ny mpanao politika na mpitondra fivavahana fahefana ray ihany reo samy an'andriamanitra tsy afaka tsy mifanohitra ireo fa ny tiana tenenina manao hoe ny tsirairay avy a de samy mahatsiaro hoe ity toerana misy ahy ity mahampitandrina na mahampiandrina mahampandray na mahaministra na mahatompona andraikitra amin'ny fanjakana ity de izao fahefan'andriamanitra nanome anty zany napetrak'andriamanitra ho am'izao aty de manandraikitra izao izany napetrak'andriamanitra ho amin'n'ity asa fanompona ity manomboka ny amin'ny tompona andraikitra ataoko hoe na ara-panahy io na ara-piaramonina io de izay toetsainy zay ny tiany Josafata ao anatin'ny olona tsirairay avy ny fahatserovana fa andriamanitra ny tompon'ny fahefana na inona zay mety ho fahefana eo am-pelantananao na fahefan'ny mpanao zaridaina fotsiny ara ka hanondraka an'io zaridaina io dia nomen'andriamanitra fahafahana sy fahefana manao zany izy ka salama afaka manondraka sy mikarakara raha takatry ny olona rehavako malala hoe ny fahefana na ny fahafahana ahafahan'ny olona manao zavatra de avy amin'andriamanitra dia miova ny firenena tsy voatery lay resaka hoe anka le rafitra manontolo mihitsy tsy maintsy tsy zay loatra fa ny tsirairay avy no samy mahatsiaro hoe ity asako ty ity fahefako ty ity andraikitro ty dia avy amin'andriamanitra rehavako fahatelo zay
Hitantsika n'ity mofona ity betsaka ny azo resara fa andiny fadimy ka hatramin'ny fahasivy ihany moa no anjara mofonaina dia ny fanekeny Abrahama fa fanekeny Josafata fa mety ho mandalo fizaham-toetra ny firenena. Zay ny teneny hoy izy manao hoe raha misy zavatra manjo anay na loza io na sabatra io na famalina io na arety mandringana io na misary io, raha misy zavatra mety ho manjo anay, raha misy zavatsarotra mety ho manjo anay dia aiza ny idodododonay. Zany hoe Josafata zany eto any de miezaka manazava fa ny firenena tsirairay na iza de mety mandalo zavatsarotra avokoa. Na de firenena voafidy tahaka ny fireneny Jota aza de mety mandalo mosary, mety mandalo fahamalina, mety arety mandringana, mety misy zavatra maro samihafa. Fa ny olana de zao aiza no midodododo mitady vahaolana le firenena. Any amin'izy izy no mitady vahaolana. Eo ny olana. Misy mitady vahaolana amina fomba, amina sampy, misy mitady vahaolana ary sy ary dia ekeny Josafata zany. Ary zay ny entiny teo amin'Andriamanitra. Andriamanitra fantatray fa mety mandalo zavatra maro isan-karazany firenena. Tsika zao vao avy nandalo ny Covid. Ankehitriny tsika de mandalo fiakarana vidim-penana tsy hitanavanavana, mampitsangam-bolo, mampirikoditra mihitsy aza ny fiakarana vidin-javatra fantatsy ny rehetra zany. Fa izao aiza tsika no mitady vahaolana voalohany indrindra? Iza no idodododontsika? Any amin'iza le firenena? Raha miteny firenena de le tsirairay avy. Any amin'iza le olona mandeha? Any amin'iza izy no mitotototo? De hoy Josafata manao hoe ramby am'izay zavatsarotra le firenena de izao aizay no hitaraina ao aminao Andriamanitra ny itondranay ny fahorinay de iaino ianao ka montsy. Fiavako malala eto zany ny fanarenana ny firenena izay ataon'ny Josafata de manao antsoavo an'ny mpino izy manao hoe raha tojo fahasahiranana tahaka izao ny firenena de izao mitodika amin'Andriamanitra ny voalohany indrindra, de miaino Andriamanitra de mamonjy Andriamanitra. Ekeo fa mety misy zavatra sarotra lalovana eto ambonin'ny tany. Tsy mbola paradisa akory no misy ny olona eto ambonin'ny tany fa tany fandalovana. Marina fa Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny mpino fa tsy manakana ny fiarahamonina sy ny firenena andalo zavatsarotra zany. Fa ny zavatra mitranga de zao, iza no asaitsika mamany olantsika? Inona no asaitsika mamany olantsika? Inona ny fitaovana mety miatrika ny zavatsarotra? De hoy Josafata manazava amintsika manao hoe ao amin'Andriamanitra ny voalohany tokony ho ale. Afaka malala engany am'izao fetim-pirenena izao. Ho voarainao zany afatra Josafata tantaraina amin'ity bokin'ny tantara faharoa toko faharoapolo ity zany manontolo ny fandehanana amin'ny fahamarinana ratsorina ary finoana sy fahatokiana an'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo ao misaotra anao zahay. Misaotra anao noho ny amin'ny teny zay azo ny ilovakina tamin'ny teny malagasy. Manazava anay am'izao akatoky ny fetim-pirenena izao fa ny fahamarinana no fanamby voalohany indrindra petraky ny teninao ho fanatsarana ny firenena, ny fiarahamonina, fitsarana amin'ny fahamarinana. Zay fitsarana mbola hitsarana ao Andriamanitra, fitsarana izay mbola hanadinana ao Andriamanitra. Manazava aminay koa ny teninao fa manana andraikitra ny fivavahana, ny fiangonana, ny mpitondra fivavahana, ny mpitondra fiangonana. Manana didy manandraikitra ampahery, hitolona mibavaka, ary ny tsirairay avy de hitondra ny firenena eo aminao fa mihaino vavaka ianao. Dia apareto amin'ny finoana sy ny fahamarinana izay tompo. Apareto amin'ny finoana anao Andriamanitra ho mainy zavatra rehetra ary ampandehanao amin'ny fahamarinana araka ny teninao. Anjaka eto amin'ny tanindrazanay ane Jesosy. Ny finoananao anjaka eto amin'ny tanindrazanay ny fahamarinanao. Amin'n'an'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.